Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray ary isan'ny nisongadina tamin'ity androany ity dia nandototosa etsika ho fanoherana ny fanapa-kevitry ny tanàna Antananarivo amin'ny famondrana ny fanaovany contre visite eny amin'ny orinasa Omavety androany ireo taxi eto Antananarivo. Anjaton'izy ireo no nanatanteraka filaram-be namakivaky ny tanàna Antananarivo. Anjatony maro ireo taxi tonga nanohina ny antso nataon'ny Federasion'ny Taxi androany tamin'ny etsika nataon'izy ireo ho fanoherana ny amondrana ny fanaovana tsirika ny fiara na ny contre visite eny amin'ny orinasa Omavety. Ny famotoana teny amin'ny tany malalaka teny Akanjomanga izy ireo ny maraina teo alohany nanaovany ireto taxi ireto jiabe mamakivaky ny tanàna Antananarivo ka ny afara tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Nitondra fanazavana ny amin'ny antony tena tsy aneken'izy ireo izao fanapahan-kevitry ny tanàna Antananarivo izao i Clémence Rarnarine pitarika ny syndicat-ny taxi. Inona moa ny antony itspahanay an'le resaka hoe fifanarahana eo amin'ny commune sy ny Omavety. Voalohany indrindra aloha raha miteny hoe ny 1er adjoint fa hoe ny commune ihany ny Omavety satria hoe ananan'ny commune Petrabola hatramin'ny 7.9 isanjato. Ho anay zany raha ny commune ny Omavety tokony transfert natao, déplacement natao fa tsy tokony misy contrat de partenariat. Ao anatin'ny contrat de partenariat fanarahan'ny rotonta io dia mazava tsara fa malalaka be le Omavety amin'ny fanolorana sosikevitra amin'ny commune ny amin'izay fanitsiana tiano apetraka na karazany inona na karazany inona ary na endriny inona na endriny inona. Nenay ny mahasarotena anay taxi dia le resaka arabola mazava be satria fitadiavany ty asa ataonay ity. Raha malalaka be ohatr'izany ny Omavety dia dikan'izay malalaka izy amin'ny fanitsiana izay vola alaina amin'ny mpitatitra. Ny avy eo anivon'ny tanàna Antananarivo dia efa nandefa antso mba hifanantona ny rotonta amin'ny alakamisy ho avy izao. Nandany tsy hamonjy io fionana io ny avy eo anivon'ny Federasion'ny Taxi. Izahay aloha zany raha mikasika le fampiantsoana dia teneniko retany ren-danitra eto fa raha mbola resaka Omavety no ifampidiniana dia tsy ho avy ihany ny tenako miaraka amin'ny biraoko. Tsy ho avy ihany zay satria mazava be. Soratra lanjain'ireo taxi rehetrarehetra dia hoe tsy mila Omavety. Ko maninona moa mbola ifampiresaka momba cahier de charge Omavety izahay. Ka zay zany nenay hoe raha mbola io foana ny ifampidiniana zay tsy mifampidinika nenay tsotra be foany. Zay ny fitakiana zay natonga ny anametraka le ultimatum. Mitohy hatrany izany tsy fifankazahoana eo amin'ny tanàna Antananarivo sy ny Federasion'ny Taxi. Raha nambaran'ireo mpitondra taxi dia mbola izy ny etsika izay ataon'izy ireo raha miziriziry amin'ny heviny avy eo anivon'ny fitantanana ny tanàna.